tsy nitazapotsiny ireo traboina maro izay mialoka ao amin'ny mpiandraikitry ny ANS AP5 fa nitondra ny anjara biriky ny anampiana azy ireo. Nisy araka izany ny hetsika fanentana notarian'ny tale jeneraly ny alahady teo. Fanadidina avy hatrany. Efa ho telo volana izao dia trabona 100 avy amina fianakaviana 3 amin'ny faritra Iva, toana Ampefilo, Andavamamba, La Réunion kely, Manarintsoa mialoka ao amin'ny gymnase ANS AP5. Nitondra ny anjara biriky ny anampiana azy ireo ny akademia pirenena ho an'ny fanatanjahantena. Tsy ampy ny tale jeneraly ny ANS Ranef Patrisy ny sakafo ny vatana fa ilaina ihany koa ny sakafo mpanana. Ankoatra ny fanampiana ara-tsakafo sy ara-pitaovana dia nanolotra fitoam-bavaka ny arahana tamin'ny trabona ihany koa tamin'ny alahady teo ny tale jeneraly sy ireo mpianatra mpiofana ary ny mpampiofana sasany toa an'Andriamatoa Remy. Ramatoa Rasoa Arnoureme Clarisse foko tamin'ny Manarintsoa Atsinanana no nitondra ny teny fankasitrahana. Ny andraikitra raha sy foko tany zany dia tena miara-miasa akaiky amin'ny ato amin'ny ANS satria voalohany fampiadiana foko tany complexe miaraka amin'ny masakatria ao anatiny dia ireo olona trabona rehetra zany efa nanomboka tamin'ny 16 ans eo no niraisina sasy 16 ans hatramin'izay dia miara-miasa akaiky mihitsy ny foko tany sy ny ANS amin'ny fifampitondràna rehetrarehetra na ny fifampitoerana. Izao tena tokantrano 3 misy olona 73 eo. No mariana manokana ihany koa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ka dia nizarana fitafiana manokana ireo vehivavy trabona tao an-toerana. Ny fanometanana tamin'izao fanampiana ny trabona izao ny tale jeneraly ny ANS, ny mpampiofana ary ihany koa ny antenimieran'ny varotra Indo Malagasy izay nandefa solotena nanatrika amin'ny fotoana.